Anarana application satria le anaran'le application zany bivoka ny anaran'le izy. Le thème zany ohatrany surtout angamba miodidina teo amin'le resaka hoe règle menstruation sy ny tariny zany. Eo amin'le resaka hoe vehivavy hoe amin'ny fotoana ohatrana ahoana zany ny période zany mahabivoka anazy sy mba ahafahan'ny vehivavy zany miala amin'le izy hoe amin'izao fotoana zao zany tokony tsy hanana rapport zany za am'izay tsy bivoka na ohatran'izay. Le izy koa nefa tsy mijanona amin'izay fa le application zany ahafahana mahafantatra koa hoe raha misy ny ovulation zany moa ve le ovulation iny zany tena hoe le ovule ve afaka manome zaza ve le ovule ohatran'izay hoe ny anaran'izay moa zao natao hoe dysovulation. De misy koa ny atao hoe anovulation zany hoe tsisy misy ny ovulation zany ahafahan'le vehivavy zany mahafantatra an'izay raha ohatra ka mitady zaza zany le izy. Ny fonction farany angamba le natao hoe grossesse débutante. Zay angamba ny tena ahafantarany hoe tonga de efa misy début na grossesse zany le izy. Araka an'le voalaza teo zany efa tratran'le izy efa tratran'le grossesse tsy nirina zany de tsy te hiverina amin'izay koa zany za de za koa mbola nitsinjo an'le jeune mitovy amiko koa zany hoe sady mba ho hisy problème hanana problème ohatran'izay koa zany zareo de leo zany nanamboatra application mba moramora amin'zareo zany calcul an'le izy. Ataoko angamba fa tsy olona rehetrarehetra mahay micalcule an'le resaka cycle. Zay le nahatonga anahy nanamboatra izy. Température vaginale zany raisiny à la même heure tous les jours. De à partir d'une variation de température reny zany ahafahan'le application midéterminer hoe amin'ity misy pic de température zany donc tokotokony ho eo zany le ovulation. De rehefa tapitra zany iny cycle iny tonga de afaka mahafantatra koa zany le application hoe nisy ny ovulation ve sa tsisy. De hoe nisy ny ovulation nefa ny ratsy le qualité n'le œuf zany hoe tsy afaka mamorona zaza koa le